tafiditra ao anatin'ny hetsika sosialy nanolotra fanomezana ho an'ny fikambanana Akamaso eny Andralanitra eny ny vadin'ny filoham-pirenena ankehitriny Ramatoa Voangy Rajaonary mampianana fanomezana izay mifanandrify indrindra ao anatin'ny fanatsarana ny sosialin'ireo mponina eny amin'izay tanàna ny Andralanitra izay ireto fanomezana ireto izao ny akamavao. Ntololandramatoa Rajaonary mampianana Voangy vadin'ny filoham-pirenena fanomezana maro samihafa nahitana fanangonandrano mahatratra 5,000 litatra, baoritra feno fanafody maharitra 2 volana sy tapany, vary 20 gony, voamaina 20 gony, koba 10 gony, solotsaina ary baolina baskety ny fikambanana Akamaso any Père Pedro etsy Andralanitra. Fanirinay dia ijoro hatrany isika manoloana ny adidy mangajiry izay antsofoantsika amin'ny fiainana andavanandro ary ny adiditsika amin'izany fahantrana izay iainantsika isanandro. Marina ny tenin'ny Mon-Père teo nandritra ny 5 taona dia efa niady tamin'ny fahantrana isika ary mbola hiady amin'izany fahantrana izany. Ny antoky afaka omenay Mon-Père dia ny tolo-tanana izay efa nataonay ary mbola hotohizanay amin'ny fiarana. Afaliana kosa naseho an'ny Père Pedro sy ireo rehetra nahazo tombotsoa amin'ny alalan'ny tetikasa Akamaso noho ny fandalovandramatòa Rajaonary mampianana Voangy vadin'ny filoham-pirenena noho ny nitondrany izao fanolorana fanampiana maro samihafa izao. Ny antso amin'ny fanamafisana fiara-miasa miaraka amin'ny vadin'ny filoham-pirenena ny Père Pedro. Ao koa ny resaka sécurité, misy olona raisinay teto ka raha fantatra raha izy tonga mangataka raisina eto manao sary ondry kely, manao sary lomasina, manao sary manaza, nefa rehefa tamana izy seho zay tena toetra lipetra ao ambony ao mamaly dia manao karazana menace amin'ireo fiantraikitra. Zao mbola tsy sahany aloha satria le marina mahery noho ny lainga rehetra, ny marina ny fitiavana marina mahery noho ny fahavetsehana rehetra, ka dia mangataka fiara-miasa koa amin'ny resaka sécurité. Ankizy misy 10,000 ankizy mianatra avokoa no taizan'ny fikambanana Akamaso. Efa mahatratra 5,000 sy 4 alina kosa ireo olona mahazo tombotsoa mivantana amin'ny alalan'ny tetikasa Père Pedro. Nanome toky Ramatoa Rajaonary mampianana Voangy fa ho tateriny any amin'ny ambaratonga mpahefana ambony indrindra ireo fangatana avy amin'ny fikambanana Akamaso. Iny sary mahafinaritra niompana tamin'ny sehatra sosialy ihany koa toko lasa toko vavy no amaranantsika indray ny pejin'ny fampahalalam-baovao tamin'ny ity androany ity isaorana ianao nanaraka izany hatramin'ny farany azadino mitohy hatrany ny toy ny fandarana eto amin'ny fahita lavitra manome fotoananao kosa ny sampana fampahalalam-baovao ho amin'ny rampitso amin'ny ora mahazatra hatrany veloma tompoko.